dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jean Forest-Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika anio zany dia ny momban'ny satroky ranavalina fahatelo izay mitondra resabe tokoa zany ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Saran'ny mahazatra eto amin'ny fandarana Jean Forest-Santé dia tsy mitanila fa mijery amin'ny fomba mahitsy ary dia manome ny vahaolana ary mirona hatrany any amin'ny ataontsika hoe zany hoe pozitifa amin'ny zavatra izay tiana atongavana. Inona moa no tiantsika atongavana raha mbola hoe malagasy ihany dia ny ananan'ny Madagasikara an'izany atao hoe fahaleovantena tena izy, fiandrianam-pirenena tena izy ary ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izay tokony isitraka ny tombotsoa rehetra izay misy ao amin'ny tanitsika. Iverenako zany ny hoe resaka ny fahatongavan'ny satroboninahitra ranavalina fahatelo. Famakafakana ara-psikolojika no ataoko eto ary dia mandeha any amin'ny hoe inona zany ny fiatefan'izay zavatra rehetrarehetra izay zany eo amin'ny vahoaka malagasy. Eo ampitadiavana ny ataontsika hoe zany identité zany ny malagasy amin'izao fotoana izao. Eo ampitadiavana ny atao hoe fierté amin'izany hoe mahamalagasy ary indrindrandrindra zany ny hoe fiandrianam-pirenena. Kanefa misy ny famaritana ny atao hoe fiandrianam-pirenena dia ny voninahitra maha olom-pirenena ny olona ao amin'ny firenena iray. Izany hoe voninahitra afaka manapaka sy madity ny zavatra rehetra izay misy ao amin'ny firenena entiny ny mpitondra ary afaka mifampiraharaha amin'ny firenena hafa any ivelany izay te hiaraka andraraha aminy. Izay angamba no ataoko hoe fiandrianam-pirenena tena izy. Izany hoe tompony fanapahan-kevitra ao amin'ny tany misy azy. Efa tanteraka ve izay zavatra izay amin'izao fotoana izao ao Madagasikara? Tsy izao angamba no amaly an'izay fa ianao izay mijery ahy amin'izao fotoana izao no afaka amaly ahy. Ka fiandrianam-pirenena amin'ny endriny manao ahoana zany ity tadiavintsika amin'izao fotoana izao ity? Satria mantsy misy koa ny atao hoe symbole. Ny symbole dia ny karazana fihetsika na ny toe-javatra na ny zavatra iray izay manana ny tantarany sy manana ny lanjany. Ka raisitsika zany ataontsika hoe symbole zany ny hoe satroky ranavalina fahatelo. Satria nisy tantarany iny zany dia ny hoe rehefa nanao ny conquête ny Madagasikara zany ny mpanjanaka dia nalainy zany ny satroboninahitra mba ilazany zany any amin'ny mpaniraka azy fa vitany mission zany amin'ny fampandriana ny tany. Ka hoe ny fanjakana malagasy zany amin'izao fotoana izao naka an'ilay satroka averina ao amin'ny toerana tokony isy azy dia ny rovan'ny Manjakamiadana zany dia karazana symbole zany zay ny amin'ny hoe famerenana ny aja-mamboninahitry ny malagasy na ny fiandrianam-pirenena. Symbole zany zay fa hoe tena fanatanterahana azy zany no
mampametram-panontaniana ny tena fanatanterahana ny fiandrianam-pirenena tena izy moa ve famohana varavarana izay hoe karazana symbole izay sa fampandriana drisa zany hoe entina fotsiny zany a ameriveresana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao ao anatin'ny anoanana sy ny tsy fisinasa sy ny sisa izay zany a dia any anatin'ny eritreritry ny mpitondra izay valim-panontaniana izay satria tsy afaka hitsara zany tsika amin'izao fotoana izao hoe inona marina zany a ny tena hoe ambadiky nyiny fihetsika famerenana ny satroky ranavalina fahatelo ao Madagasikara iny satria zany hafa de samihafa ny interprétation'ny tsirairay manoloana ny fitranga-javatra toy ireny indrindrandrindra moa zany hoe ao anatin'ny vanim-potoana izay mahasahirana de mahasahirana ny firenena sy ny firenena eran'izao tontolo izao dia tsy tokony hometsiny raha ohatra ka manana ny karazana réaction zany ny olom-pirenena rehetrarehetra manoloana zany a ny zava-misy ao zany a ny miteny hoe inona ny ilanan'izany amin'izao fotoana zao io ve no priorité raha miteny an'izay ny olona anankiray tsy afaka hodisonao zato isan-jato raha ohatra ka hoe ny priorité-ny malagasy amin'izao fotoana izao a dia ny hoe ny zavatra hiditry ny vavany ny sakafo hiditry ny vavany ny asa izay ataony ny ameloman'ny tenany ny ampianaran'ny zanany sy ny tsabon'ny tenany any an'hôpitaly izay zany a no priorité-ny malagasy amin'izao fotoana izao misy koa zany a ny amin'ny teny hoe fa tsingany tsy tokony ny ilzepasa no takina tany fa maninona ity satroka kely ity no hoe omen'ny frantsay avy any de zay efa ampitehaka atsika malagasy tsy azo omena tsiny koa ny olona izay nantefa an'izay karazana réflexion izay misy koa nefa ny miteny hoe mila verina ny fiandrianam-pirenena ka hoe karazana introduction zany a iny zavatra iny de miandry moa tsika zany a ny hoe inona zany a no hotohin'izay satria tsy misy moa zany raha amiko hoe inona moa zany ny maharatsy an'izay hoe famerenana ny satroky ranavalina fahatelo ao amin'ny rovan'ny Manjakamiadana ary dia hipetraka ho tantara sy hampitombo angamba zany ny hoe fiavian'ny mpizahatany sy ny tourisme ao Manjakamiadana zay zavatra rehetrarehetra izay kanefa ny hoe mipetraka ny fanontaniana zany a de ny hoe fotoanany ve zao eo indrindra mantsy zany a ny hoe hitaritako ny saitsika malagasy zany satria amin'izao vanim-potoana izao a dia avy amin'ilay fitenenan'ny frantsay hoe c'est maintenant ou jamais raha ohatra ka te ampandroso an'ny Madagasikara zany a dia amin'izao fotoana izao a na tsy isitsony a izay karazana opportunité izay satria mantsy ny fisariana ny vitana efa nazavaiko teto zay émission zay dia ny hoe ny olona izay mahay manararaotra ny opportunité misy izany hoe ny vitana dia azonao amin'ny au bon moment au bon endroit et la bonne personne zay telo zay
no ahafahanao zany a misarika ny vitana ka au bon moment fotoanan'izao satria ny fireneny dehibe rehetra dia efa sahirana daholy a amin'ny hoe ahoana ny anarenany ny toekareny ahoana ny anarenany ny fireneny misavoritaka ny États-Unis amin'izao fotoana zao a amin'ny élection présidentielle izay mbola tsy nisy hatramin'izay aty amin'ny tany mandroso dridrandridrany hoe première puissance mondiale izany hoe valim-pifidianana hoentina ho taritina mandritry ny herinandro iray izany mbola tsy nisy zany amin'iny 24 heures nahatongavan'ny vato rehetra rehetra teo iny a dia efa fantatra hoe iza no président de la république misy dikany a izany zavatra rehetra rehetra izany zany hoe efa tsy fantan'ny tany mandroso amin'izao fotoana izao koa zany a ny hoe aiza marina ny tena lalakalehany ny frantsay koa amin'izao fotoana zao dia misavoritaka be ihany satria mirongatra dia mirongatra ny coronavirus ary dia ireo firenena rehetra rehetra zao zany dia ny tany no manahirana azy amin'izao fotoana izao ka io zany no fotoana tokony ijerevan'ny Madagasikara koa zany sy ny Afrika ny hoaviny satria amin'io zany a no fotoana izay hoe samy miketrika ny eo amin'ny taniny samy mitady ny mety asoa azy ny firenena rehetra rehetra amin'izao fotoana izao ka fotoanan'izany zao a ny hoe ahafahan'ny Madagasikara mijery amin'izay hoe inona zany a no tena priorité tokony ataony ampandrosony ny fireneny ary dia fikaonan-doha amin'ny samy malagasy zany zavatra rehetra rehetra izany fataoko fa tsy idiran'ny tany mandroso itsony ny hoe fampandrosona ny Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny hoe ataontsika zany hoe amin'ny 700 ny ketrika zany dia tokony ho avy amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao fa ny hoe ny 100 no fiara-miasa izay tsy maintsy ataony amin'ny firenena hafa fotoanan'izao izy a ary mila fanapahan-kevitra aingana dia aingana ary mila ny ataontsika hoe tireur d'élite zay tena mana-talenta tokoa amin'izao fotoana izao ny ahaia ikendry ny hoe inona marina no zavatra tadiavin'ny malagasy amin'izao fotoana izao ary inona sy inona daholo zany a ny stratégie hoentina zany a amin'izay zavatra zay satria raha ohatra amin'izao fotoana izao ny malagasy no mahay mivondrona sy mahay miara mikaon-doha ary dia mametraka plan mazava zany izay omena ny firenena matanjaka hoe ity ny zavatra izay mba nieritreretinay a hiavotana sy hampandrosonay ny firenenay ka mba ataovy mba ekeo inona ny marimaritra iraisana gagnant amin'izao fotoana izao raha mahay mandray amin'izay karazana opportunité izay ny malagasy amin'izao fotoana izao zay le ataoko hoe bon moment bon endroit la bonne personne mila latabatra boribory zany a izay zavatra rehetra rehetra izay fa tsy olona tokana no afaka eritreritra ny hoe ahoana ny fomba izay a tsy anaovana itsony ny karazana erreur zany satria rehefa amin'ny fotoana izay tsy maintsy tokony anomezanao
ny vahaolana matanjaka dia tsy tokony olondray fotsiny no tokony ikaondo amin'izany zavatra zany fa raha tsy zay de ny teo ihany no miverina rehefa tsy mahay mikendry ny zavatra tianao kendrena amin'ny fotoana fohy sy amin'ny fotoana mampisy ny opportunité amin'izao fotoana izao dia mitranga ny zavatra rehetra izay mifonofono angamba mifonofono amin'ny zanak'olombelona eran-tany dia io tableau mipetraka ao États-Unis amin'izao fotoana izao. Mila diniantsika malagasy ny momban'izay zavatra zay dia ny hoe eo andriamatoa Donald Trump izy zany moa zany no hoe président États-Unis ankehitriny mpanefoefo izy fotsy hoditra blanc ngeza lava izany hoe tiako tenenina zany de tena le hoe charisme ny fotsy hoditra caucasien zany etsakilany zany dia Joe Biden izay mikasa izany ny androbaka ny place ao amin'ny Maison Blanche amin'izao fotoana izao candidat izay eo mason'izao tontolo izao zany dia ohatrany hoe misous-estimena zany Joe Biden raha par rapport amin'ny Donald Trump izay manandra-tena moa zany hoe ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe suprématie blanche zany raha ny hoe amin'ny fomba fikilasiny tenany zany ary samy manany maha izy azy ny clan roa tota izany hoe andriamatoa Donald Trump dia olona fatatasa fa homme d'affaires izay tena mahay de mahay tokoa ary milliardaire nitondra ny tantara satria dia afaka izy zany ny hoe amin'ny fotoana nahafahity azy dia afaka izy zany ny hoe nanova an'izany tantaran'izany ka dia ny récupéreny aingana de aingana zany tamin'ny fomba izay ataontsika hoe zany kinga de kinga ny toekareny amin'izao fotoana izao nefa présiden'ny États-Unis izy maro dia maro izany ireo hoe zavatra izay miseho ahitana fa misy izany atao maladresy eo amin'io personnage iray io misy maladresy izy zany na eo amin'ny communication na eo amin'ny toetra na eo amin'ny fomba fijery ny fiainana izay feno fizahozahoana sy fitokisa-tena be loatra zany maro zany ny tafitoy ary indrindrandrindra koa zany dia ny hoe ny resaka rasisme na ny fanambanina ny mainty hoditra sy ny olona hafa fiodirana zany hoe tsy ny fotsy hoditra d'origine caucasienne zany maro dia maro ny tranga-javatra zay hitatsika ny amin'ny hoe resaka hoe famonoana ny mainty hoditra George Floyd izay nitondra resaka be sy fihetsiketsehana manerana n'izao tontolo izao zany ny hoe fomba feno abibina namonoana an'iny mainty hoditra iny ary dia hitantaratra tamin'izay zany ny hoe fihetsika izay nitory fanavaka vahabolokoditra nasehon'ny président Donald Trump tamin'izany andro zany manana n'izay faiblesse izay izy kanefa kosa etsy ankilany zany izy dia nitondra zavatra maro teo amin'ny sehatra
ny hoe fampiakarana ny toekarena tao États-Unis zany a ary dia miaro ihany koa izy zany ny hoe ny tiany hotenenina zany a ny tiany atongavana de ny hoe ny amerikanina no isitraka ny tombontsoa rehetra ato amerikanina ary hoe amerikanina great again zay zany a no filamatra entiny zany hoe mba hitondra ny Amerika zany a amin'ny toerana avoavo kokoa sy hitasona ny puissance mondiale efa nisy taminy hatramin'izay tsy misy maharatsy an'izay hoe ambition ndandriamatoa Donald Trump zay ary manana valeur ihany koa izy ny amin'ny hoe fandavana ny fanaovana ny avortement ny fandavana ny mariage homosexuel zany hoe valeur daholo zany a izay zavatra rehetrarehetra izay kanefa etsakilany zany izy a dia manana maladresse be de be zany a eo amin'ny ataontsika hoe politique politicienne ka tsy azotsika tsiniavina zany a ny hoe fahaizana politika etsakilany zany a ry Joe Biden dia sy ny taritarika Obama etsakilany a ireo zany a tsy dia ilay hoe kategorian'ny mpanefoefo kanefa kosa dia ilay karazan'ilay kalazalahy amin'ny resaka politika ka eo matsy zany ny toerany hoe samy manany maha izy azy azy a ny clan anankiroa tsy rehefa hoe mpanefoefo ianao zany a dia hoe afaka anitsakitsaka sy anao tsinotsinona ny olona rehetra manodidina anao fa tadidio fa misy ihany koa ny valeur amin'ny maha olombelona dia ny atao hoe fanahy maha olona sy ny intelligence izany hoe mikotrika koa ny atidony ny tarika Joe Biden sy ry Obama ka tsy afaka sous-estimenao fotsiny hoe satria tsy manana miliara mitosatosaka satria ireo karazan'olona ireo dia avy tamin'ny fianakaviana tsotsotra daholo teo zany a no naharaisy fotsiny angay Donald Trump satria ny tsy tao anatin'ny sainy de ny hoe ireto karazan'olona retony dia miambina fotsiny ny erreur rehetra izay atao eo zany a nipetrahan'ilay hoe tsy misy olombelona azo sous-estimena izany a eto ambonin'ny tany ka iverenako matsy izany a ny hoe course ao États-Unis amin'izao fotoana zao mbola tsy fantatra moa zany hoe iza marina ny tena andresy kanefa moa zany a ny hoe mitarika aloha amin'izao fotoana zao zany dia andriamatoa Joe Biden ka de retako fotsiny zany a zay zavatra rehetrarehetra izay ny saitsika ny amin'ny hoe tsy tokony atoritory amin'ny fikatsahana ny mahasoa ny firenena tsy tokony atoritory ny amin'ny hoe fananana ny ataontsika hoe surestimation de soi-même hoe inona koa azonareo an-tsaina hoe inona ny tiako tenenina amin'izay zavatra zay tsy tokony atoritory ny olona izay mieritreritra hoe ny vola ihany no mahavitany zavatra rehetrarehetra tsy atompoko miainga amin'ny hevitra daholy ny zavatra rehetrarehetra ary ny rispo sy ny eripo satria raha mijery an'izany ataontsika hoe Barack Obama mivady zany dia tena hoe olona izay tsy neritreretina nidiran'izany amin'ny maison blanche kanefa dia ny eripo tao aminy sy ny farany hitatsaina ary ny fananany confiance amin'ny tenany dia namadika ny tantara zany Obama mivady zany miverina amintsika ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao
katsao amin'ny fosiny saina tsy miangatra ny hoe iza ny olona zany afaka miara-mirona miara-miasa ampandroso any Madagasikara satria fotoanany zao izy ao fotoanany zao ny hoe ny firenena mandroso reraka amin'ny fitadiavan'ny fikatsahan'ny mahasoa azy ka ananan'ny Afrika sy Madagasikara ny karazana zany hoe tokony mba effort apetrany satria ilay ery izay hoe manembatsembana hatramin'izay zany ny amin'ny fampandrosoana dia somary lefy amin'izao fotoana izao ka fotoanany zao ny ijoroanao zany ny ijoroan'ny malagasy ny hitadiavana an'izay hoe marimaritra iraisana gagnant miaraka amin'ny tany mandroso amin'izao fotoana izao ka ny firariako zany de ny hoe mba ho karazana introduction amin'ny fandroson'ny Madagasikara zany ny fahatongavan'ny satroky ranavalona fahatelo ao amin'ny lapan'ny Manjakamiadana fa tsy hoe karazana fampandriana drisa satria mantsy raha ohatra ka holazaina foana ity karazana hoe ny barea no nampitambatra ny malagasy tsy atopoko tsy karazana fetifety rehetra izay andeha amoapoazana ny malagasy no ilazana fa efa vita ny fampitambarana ny malagasy tsy atopoko mbola latabatra boribory goavana de goavana miandry io zavatra io tsisy hafan'ny hoe ny ray aman-dreny dia natao foana hoe ampitambatra ny zanany ao an-trano ary ny ray aman-dreny izay tena hoe manana ny atao hoe fitiavana ny zanany dia tsy mitanila na amin'ny koto na amin'ny kalasoa na amin'ny bema tsy tokony ho tsapan'ny ankizy mihitsy ao an-trano izay fanavahana izay kanefa tadidio fa raha vao mametraka an'izay ianao dia tsy ahazo ny foniny zanakao ka rehefa misy ve ny hoe fietsiketsena sy ny fetifety izay atao ao an-tokantrano raha ohatra ka efa napetraka ao foana ny fifanavahana izay misy amin'ny zanakao de raha ohatra ka misy ny midongodongo satria tsy nahazo sakafo amin'ny fotoana izay hoe anaovanao ny fety ao amin'ny tokantrano iatsonao an'ity karazan'olona rehetrarehetra ity de omenao tsiny ve raha ny zaza tsy de omenao sakafo tsy de omenao tombotsoa ny hoe midongodongy hoe fa nahoany kalasoa no midongodongy kanefa izao no fotoana tokony ampisehoana amin'ny rehetrarehetra fa tena mifankaty ny mpianakavy trafikenao me mahery no meko eto ambava homana ampomeritreritra raha te hitondra ny fianakaviana ao anatin'ny hoe filaminatsaina firaisankina dia ampitovio aloha ny zavatra rehetra izay atao amin'ny zanakao ao amin'ny fianakaviana iray ajao ny teny nomena rehefa misy ny zavatra ampanantenainao ny zanakao dia totosao na rehefa tsy vitanao dia azavao aminy ny antony tsy nahavitana ny zavatra nampanantenaina rehefa misy ny hoe inona ny karazana hoe fanampiana na arakevitra na raha materialy
izay ilainao dia afaka mamory an'ireo zaza rehetrarehetra ireo ianao a mitady hevitra avy any aminy hoe izao sy izao ry dada angamba no tsaratsara kokoa mety hapety ny ato tranontsika dra ny zavatra zany a dia ilain'ny fianakaviana mba ho afaka hiaraka irona hanatsaratsara kokoa ny fiainan'ny fianakaviana raha matoa ao an-trano tokony hoenona ny heviny inona no heviny mba hoentina hanatsaratsarana kokoa ny fiainan'ny fianakaviana izay vao isy ny hoe fiainam-pianakaviana mirindra zany fa tsy hoe ho tereko masaka fotsiny ny hoe fifankatiavana sy ny fiarahamientan'ny fianakaviana raha ohatra ka hoe misy ny zavatra tsy mety nataonao tamin'ny zanakao tao misy ny tsy fitovizana dia tsy afaka ianao hoe andeha sehoseho aty ivelany anao an'ity karazana fety rehetrarehetra ity mba ilazana fa tena fianakaviana sambatra izahay izay akampa no azoko lazaina raha ny hoe mikasika ny fahatongavan'ny satroky ranavalina fahatelo tao Madagasikara izay mifono zavatra maro dia maro ary eto moa zany amin'izany forêt santé dia mandeha foana amin'ny pozitiva dia ny hoe magataka foana an'izay hoe fiarahan'ny malagasy rehetrarehetra jivako volo izay zany mikaonto ampandroso any Madagasikara dia toy izay indray no azona tolotra anao an'io manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada ary tsy dio matetitetika izany forêtsanté.com fa anatsara ny fiainanao veloma tompoko